vavy atao anaty aneo ny heviny sy ahafahan'ny vahoaka mametra-panontaniana amin'izy ireo. Nanolotra vola 520 tapitrisa ariary ny fikambanana Tafaray Tarin'Andriamatombola Rankasana ny Bariany Madagasikara. Mitohy hatrany ny fanentanana ataon'ny fikambanana Tangalamena eto amintsika hanentanana ny vahoaka handeha no isan'ity hariva ity. Raha ny fahitany amin'ny firenena maro maneran-tany dia ny zava-misy anefa dia tsara kokoa ny filoham-pirenena ny fiodinana filoham-pirenena voalohany izay. Raha ohary ity fanadia eo amin'ny sary ny tiavina rakoto ny zavatra fahita matetika ny firenena maneran-tany dia saika fiodinana roa, izany hoe misy ny fiodinana voalohany ary misy ny fiodinana faharoa. Lany ao anatin'ny fiodinana voalohany ny kandida iray raha toa ka mahazo ny antsasamanila ny vato manan-kery, izany hoe 50 isanjato miampy vato iray. Miroso amin'ny fiodinana faharoa kosa ny fifidana raha toa ka tsy misy ny mahazo an'izay antsasamanila ny vato manan-kery izay, ka ireo kandida roa be vato indrindra no miakatra amin'izay fiodinana faharoa amin'ny fifidana tour de vita. Inona ny tombontsoa azo? Voalohany dia mahazo ny fankatoavan'ny maro anisa zany ny kandida iray matoa lany amin'ny fiodinana voalohany, ary namarika ny firaisam-pirenena satria ilay kandida zany no nirona ny safidin'ny maro anisa. Amin'izay fotoan'izay ihany koa dia hanana adidy sy andraikitra lehibe manoloana ny mpifidy azy izay kandida lany amin'ny fiodinana voalohany satria dia mitambesatra ao aminy izay safidin'ny maro anisa izay. Porofo raisintsika amin'izany i Paul Kagame izay filohan'ny Rwanda. Fiodinana voalohany dia efa lany ty filoham-pirenena ity 840 isanjato ny vato manan-kery no azony i Paul Kagame. Porofo mandroso ny firenena Rwandais ary mahazo ny fankatoavana avy amin'ny vahoaka Rwandais i Paul Kagame. Amin'ny ankapobeny ny fiodinana faharoa amina fifidianana filoham-pirenena dia mampizara roa ny vahoaka satria dia hita miavaka tsara ny mpanohana ny kandida roa izay tafakatra anao izay fiodinana faharoa izay. Mety hiteraka fizarazarana, tsy fanekena ny voka-pifidianana, mety hiteraka ihany koa krizy aorinan'ny fifidianana raha tsy voafehy satria izay tsy lany dia ilaza fa nisy ny fangalaram-bato fanodikodinana ny safidin'ny mpifidy tsy eto Madagasikara ihany zany fa firenena maro aty Afrika toa ny Angola sy Côte d'Ivoire. Zay ahafahan'ireo firenena avy any velany sy mpiara-mimbonatoka amin'ny Madagasikara mandrotsaka volao ahafahana mampiodana izay fifidianana izay. Hatrany amin'ny $20 tapitrisa zao no vola tadiavin'ny seny ampandehanana ity fifidianana filoham-pirenena ity. Etsakilany ny fanjakana malagasy ihany koa dia manana anjara didy sy andraikitra amin'ny fanomezana vola fitaovana entina hikarakarana izany fifidianana izany. Izany volabe zany dia olona ny fanjariana lisam-pifidianana, ny fanotana ny bila tatokana, ny fanaraha-mason'ny fifidianana, ny fanangonana ny voka-pifidianana. Izany hoe raha izay $20 tapitrisa zay zany no nanaovana investissement na fampiasam-bola dia mety ho nahavitana fototra fitrasa goavana. Raha vita fiodinana voalohany zany ny fifidianana filoham-pirenena dia eny fandaniam-bola io satria tsy hisy intsony ny fiodinana faharoa ka mety hanana ambom-bava ny fitondram-panjakana sy ny seny. Ho antranga eto Madagasikara manokana araka ny lalam-panorenantsika moa dia mametra-pialana 2 volana mialoha ny filoham-pirenena Perinasa efa ny filoha Erra Joanarma
ary ny filohan'ny antemeradolona no mitatana vonjimaika ny fanjakana. Ao anatin'izay fitantanana vonjimaika ny fanjakana izay dia tsy misy ny fifanarahana azo atao satria dia fampandehanan-drahara no ataony filoham-panjakana vonjimaika. Vokatr'izay mety sisy ny mpampiasa vola ho avy ary mety hitsoka ny raharam-pirenena. Ny fananana filoham-pirenena lany ao anatin'ny fiodinana voalohany dia mety hahafoy ny fotoana izay ahafahan'ny filoham-panjakana vonjimaika mitatana ny firenena izay. Rehefa lany eo mantsy ilay filoham-pirenena dia afaka manangana gouvernemanta ary afaka miasa avy hatrany ho amin'ny fampandrosoana ny firenena. Mety azahoana tombony ny fahalaniana filoham-pirenena ao anatin'ny fiodinana voalohany raha toka izay rehetra izay no jerena. Saingy gasy no hamaritra na isy roa raha dia nanome sehatra ho an'ireo candidat mpalatsaka filoham-pirenena ny fondation Frédéric Ebert sy ny tetikasa fandio. Anehoana izy ireo ny hevitra sy hiadiany hevitra. 4 moa ireo candidat izay nasana, izany ireo candidat mpalatsaka filoham-pirenena zany, ka ny atsasany ihany no tonga teny amin'ny Carleton tamin'ity androany ity. Tantely Rabelalana, Maminirina, Razafy Tsiwarana. Afaka maneho ny heviny sy miady hevitra amin'ny olotsotra ny kandidat amin'ilay hetsika nokarakarainy ny FES ny tetikasa fandio, sehatra ifampiresahana sy hanatsarana ny sehatra politika ary ady hevitra mivantana. Fantatra fa ao anatin'ny fotoanany fampilezakevitra isika izao ka izay ny namaly ny antso. Anisany ovelambelaran'ireo kandidat ny vinany sy ny soatoavina. Misy ihany koa ny ady hevitra nataon'ireo samy kandidat sy ny fametrahana fanontaniana nataon'ireo mpanatrika tena toerana. Vinany ahina soatoavina, roa zareo miteny hoe inona ny programmany sy ny vinam-piarahamonina tiany tanterahana raha voafity izy. Dia tapany fahatelo misy ady hevitra ifanaova azy ireo samy kandidat adin'iray faharetan'izay samy kandidat zay. Ny tapany fahaefatra ady hevitra ifanaovana ny olona manatrika ao adin'iray ihany koa. Any sady manokatra sehatra ho an'ny kandidat no manokatra sehatra ho an'ny olom-pirenena tsotra mba hifanakalo hevitra. Matetika moko ny fampirezakevitra mahazatra amin'izao fotoana izao tsy amin'izao fotoana izao ihany fa ny fotoana maromaro dia ankalamanjana, izany hoe kabary tsy valiana, tsy afaka mirizaka ny olom-pirenena fa miaino dia manaikina tsy manaika na mandaha. Fa ato zany ny olom-pirenena afaka mametraka fanontaniana, ny kandidat koa afaka manazava, afaka mifanakalo hevitra ary afaka mifanerasera mivantana amin'ny olom-pirenena. Anisan'ny kandidat tonga namaly ny antso, ny kandidat Sarara Biarsofa Niso Ernève, Arlette Marson, Paul Rabary, Omer Berzik. Satria hitako hoe intéressant be izy satria tsy zary fa ny kandidat rehetrarehetra exposé vinany. Mahafinaritra zany manao débat hoe samy fampanosy manosy ny débat satria samy manana vinany ny kandidat rehetra, samy fampianatra amin'ny zavatra rehetra natao. Ny intéressant izy satria efa tonga dia passion vahoaka zany jaune maha entusiasme vinanay amin'ny jaune exposé vinany izy dia mba hoe fampahafantarana vahoaka misy. Efa maro ny sehatra nentin'ny FES anarana ny lozakevitra indrindra amin'ny sehatra ny fifidianana ka mbola ho avy indray ny ady hevitra manaraka amin'ny fifidianana fiodinana faharoa. Mahakasika izay ady hevitra izay natokany fondation Frédéric Ebert ho an'ny candidat filoham-pirenena izay dia nanambara ny mpahay politika toavina Rahalambo Mahay fa tsara avokoa ny hevitr'ireo candidat izay tonga niatrika nyity ady hevitra ity ary marina moa fa tokony hoy izy fa tokony 5 taona mialohan'izao no efa nanomanana ireo candidat an'izay heviny izay sy hampahafantarana ny vinany ho an'ny malagasy. Ary ny fanadihadiana eo amin'ny fandraisam-peny Amina Nomenjanary sary ny Yaja Manatsoa. Misy hevitra tsara mihitsy ary azo atao navoaka ny candidat tamin'ity andro ity. Mampalahelo fa raha mba nandritra ny 5 taona izy nanamaitonha ny hevitra dia mety ho tsaratsara kokoa ny fampirezakevitra tamin'ity ndremitoraka ity. Fa milona dia candidat zany na ny fivana ankehitriny na tsy nanohitra ary tsy nanao politika zao. Izany hoe raha ohatra zany familina
mampiady hevitra dia tokony manao fampielezan-kevitra mandritra ny 5 taona fa tsy hoe ny andro alohan'ny fifidianana vonitrantaran'ilay izy. Zay zany ny olana. Eo amin'izay lafi ny fifidianana sy ny fikarakarana ny fifidianana izay hatrany dia manodidina ny arivo ireo tanora izay nandray anjara tamin'ilay ny tanora ny ainga Ampefiloha nakeny amin'ny kianja izay tafiditra mandray be sy tanora namany ny fiainam-pirenena. Mila manao hetsika foana ny tanora mba ahafahana misarika ireo tanora maro izay mbola tsy liana amin'ny fiainam-pirenena nefa ny tokony andray andraikitra indrindra amin'izao akatoky ny fifidiana izao. No tanterahana tamin'ity androany ity araka izany ny diaben'ny tanora mandray andraikitra amin'ny fifidianana izay nahatratratra amin'ny arivo mahery moa izy ireo no nandray anjara tamin'izany ka tamin'ny ENS Ampefiloha ny ainga izany ary tsy ny farana raha tsy teny amin'ny kianja be ny Mahamasina. Standia dia tanora bany amin'ny faritra maneho amin'ny tanora rehetra eto Madagasikara zany efa misy tanora amin'izao fotoana izao mandray andraikitra amin'ny fifidianana dia ny asehoan'izareo zany ny endrika fandraisana andraikitra nataon'izareo tany amin'ny isany azo tany. Mampikorosofana ny firenena izay tsy fandraisana andraikitra ny tanora izay ka izany no antony anentana azy ireo raha ny fanehoan-kevitra ireo tanora avy any Androy nandray anjara tamin'ity diabe ity. Raha ny any amin'ity faritra ity manokana ohatra dia efa mahatratratra any amin'ny 5,700 ny tanora mandray andraikitra ny toerana amin'izao fotoana izao ka ny ampiakarina izany tahizany no tanjon'izy ireo. Izahay reto zany fikambanana efatra ao anatin'ny Conseil régional de la jeunesse Androy. Misy ny tanora garantine dia ao koa ny SEVA solidarité des étudiants venant d'Amfumbe Androy dia ao koa ny JRC Jeune Reporter Club de la ireo voakasika ao anatin'izany tantely rabe lalana sy mamy Razafitsiwarana. Avy any ivelany ampiasaina eny anivony pro-pifidianana amin'ny andro ny fifidianana ka afaka adiny roa dia foany ny marika amin'ny kara-pifidianana iny. Ankoatr'izay efa maro ireo mitaraina amin'ny lisy-pifidianana izay maro no tsy tafiditra ao anatin'izany. Misy ireo pro-pifidianana mitombo kanefa tsy fantatra ny fisiny. Mampametra-panontaniana rehetra avokoa izany hoe anahoana ny valim-pifidianana izay ho avy eo. Ho an'ity mpanao politika ity dia nambarany fa tokony andrainy andraikiny avokoa ny tompona andraikitra manoloana izany rehetra izany ary tokony hoentina eny anivony isiony sy ny fitsarana izany olana sy osika rehetra izany. Ny mandray an-tanana akaiky mihitsy ny seni amin'izay satria izy ny voalohany tompona andraikitra amin'ny isaka fifidianana io. Osika ny osika ho ia dia halatra, osika ho ia dia voararan'ny lalàna ka na iza vahoaka malagasy mahatsapa tena fa hiaran'ny osika na hiaran'ny halatra dia mananjo ny taray, mananjo ny tory ary mananjo ny mijery zany ny zony amin'ny fomba rehetra. Nisy tafidiny tsirairay mihitsy no voahodinkodina ao anatin'izao raharaha izao ka tokony andrainy andraikiny izay tandrify azy ny rehetra anaramasy ihany koa izany fifidianana izany. Hoe hitako hoe tranamanoko raha vetsy ao anatin'ny bidy akory zavo azy rehefa misy semindro anazy zany elona mihitsy satria raha manomana zareo misy osika be da be ao anatiny eo tokony mangarahara le fifidianana samy manara-maso tsara zay toanany. Raisina zany dia mila mba tokony harahin'le tompona andraikitra misy ny lista fifidianana amin'izao sady miaraka amin'le sity no ampiasaina. Zay zany tokony mba mila fanaraha-maso akaiky zany ny bureau fifidianana vaovao sy ny liste fifidianana. Zay zany tena hevitra amin'izao. Indrindrandrindra fa ny any ambanivohitra zany dia tokony arahina maso tsara fa be dia be ny magnambaka ny tambanivohitra any. fidy zany dia mety ho potika mihitsy le firenena satria tsy manana zo zany le vahoaka zany dia tsy manana zo le vahoaka satria lasa hoe voakidan'le amin'le candidat zany le miresaka candidat fotsiny zany voatery zany le vahoaka anaraka an'le candidat. Maro ireo mitaky ny andokafana indray ny lisy-pifidianana amin'izao fotoana izao kanefa araka ny lalàna dia tsy mety intsony izany ary no hamafisiny ny filohany ACC ihany koa.
mahakasika izay fifidianana izay ihany araka ny tapaka tamin'ny fivoriam-be ny tangalamena tany Fianarantsoa dia tokony iroso amin'ny fifidianana isika. Mbola itoetrano moa ny fitetezam-paritra izay ataon'ireto tangalamena ireto hanentana ny vahoaka malagasy andray anjara amin'ny fifidianana ary ihany koa moa mba hikolokolo ny kolotsaina malagasy. Tantely Rabelalana sy Maminirina Razafitsioarana no mitondra ny vaovao. Zava-dehibe ho an'ny tangalamena ny fandraisana andraikitra manoloana ny fifidianana sy mandrindra ary mitandro ny fihavanana eto anivy ny firenena. Niompana tamin'izany indrindra ny fanapa-kevitra izy ireo fa tokony iroso amin'ny fifidianana isika eto Madagasikara ary tokony andray ny andraiky ny olom-pirenena tsirairay anatanteraka ny adidiny amin'ny fifidianana. Raha tsy aivina dia manodidina ny 440 ireo olona tonga nanatrika ny fionam-be izay notanterahana tany Fianarantsoa ny 7 ny volana oktobra lasa teo ka hitoy an'ny Fianarantsoa Vesta sy Vaingaindrano ny fionana nataon'izy ireo. Io resaka ny hoe fifidianana ny mpandray dia miresaka kolosaina amerignanay hoe fihavanana fomban-draza satria zahay tangalamena ihany mahavoava nireo anio fihavanana fomban-drazana ireo fa tsy fihavanana ara-politika ny tangalamena fa fihavanana fomban-draza. Iny zany dia mitana sy toaviny fomban-drazana zay zany mamalagasy fihavanana toanay dia atoato moa zay mbola ivory koa zay anapa-kevitra amin'ny fampihavanana ara-drazana io ataonay zany. Tsy niresaka fifidianana ihany anefa ny olona ara-pahamen'ny tangalamena fa eo ihany koa ny fitandrona ny fihavanana sy ny fomba malagasy. Azo heverina no mety sy ny kandida ho lany amin'ny fiodinana voalohany amin'izao fifidianana filoham-pirenena atao eto amintsika izao raha ny zava-misy eto Madagasikara no jerena. Misy amin'ireo kandida mantsy no manentana ny olona mba tsy fidy sy tsy manao fampelezan-kevitra mihitsy. Vokany mety ho betsaka zany ny tahan'ny olona tsy handray anjara amin'ny fifidianana ka ireo izay mpanohana ny kandida heverina favaventy no andeha hifidy. Arahoary ny fanadihadiana tamin'ny toavina Ralambomay mpanao politika eo amin'ny micro ny Anja Minano Menjanary sy sary ny Yaja Manantsoa. Zavatra hitranga zany isany fandresy amin'ny fidianana voalohany zany hoe raha tena be ny mpanao vato fotsy be ny tsy mifidy na be ny vato maty dia mety azo eritreretiny mihitsy hoe le fomban'ny kandida lehibe sisa no mifidy zany hoe ambony be ny taux d'abstention na fandraisana anjara ny vato fotsy sy vato maty. Inona moa mety vokatra zay dia tsy maintsy lany aloha zany zay mahazo 5%, ny amin'ny ohatra vato iray. Eo amin'izay sehatry ny fifidianana izay ihany dia tsy maintsy maka alalana eny amin'ny mpiaro ny zon'ny mpamorona na ny mpanakanto moa zany omidano afantarantsika azy ireo kandida rehetra izay mampiasa ny sanganasan'ny mpanakanto mba hoentina hanaovana fampielezan-kevitra mba ahafahana miaro ny zon'ny mpamorona malagasy moa no anton'izany araky ny fanazavana avy eo anivon'ny omida. Efa misy araka izany ny fanentanana ataon'ity sapandrara ity ho an'ireo kandida rehetra izay mampiasa ny sanganasana mpanakanto. Anjamina no Menjanary sy Aina Ruela. Fomba iray entin'ireo kandida manentana ny olona hifidy azy amin'izao fotoana ny fampelezan-kevitra izao ny mozika. Ao ireo maka mpanakanto mba hisarihana olona ho avy anohana ny antso sy hen'ny hevitra ireo kandida. Ao kosa indray ireo izay mampiasa irony sonomobila irony na ilay fiara mitondra zava-maneno mandehandeha eraky ny tanàna mba anairana ny vahoaka. Tsy ampiasaina fotsiny amin'izao anefa ireny sanganasa ireo mpanakanto ireny toy ny hira ohatra izay misy ny zoara-bola izay tokony ho azon'ny mpamorona izay ny eny anivon'ny omida no mitantana izany ka omena ny mpamorona ny ampahany amin'ny vola izay azo amin'izany raha toa ka arotsaka ao anatin'ilay antsoina hoe frais de gestion ny ampahany. Izany hoe solo ny fikarakarana ny fisotrondronono ho an'ny mpamorona iray izay efa misy 700 izy ireo no misitraka izany amin'izao fotoana izao. Miado an'ny mpamorona araka izany eo amida ka efa misy ireo kandida ho filoham-pirenena izay manao fifanarahana amin'izy ireo ho fitsinjovana sy fijerena manokana izay zo ara-bola tokony ho azon'ny mpamorona tsirairay avy izay. Misy aloha nefa nanao misy ny talohan'le propagande nefa nisy an'le pré-campagne iny dia efa nisy nandoa milamina tsara mihitsiny ao fa rehefa niditra amin'izay ny propagande dia efa nisy koa no régulariseny an'izay fa misy koa nefa mbola hoe amperiny dia amin'izao tsika miteny zao zany ny omida zany dia mitety an'ireo QG ana candidat
dia mampafantatra amin'izay na dia efa nisy ara le fanentanana atao amin'ny seni dia manamafy zany ny omdamo zao ntsika miteny izao na izany na tsy izany aza dia hitoetrany ny ezaka sy fanentanana ny rehetra fa indrindra ireo kandida amin'izay zo tokony ho azony mpamorona izay ranonambarany teo anivony omda. adievitra fampahafantarana programme anasy fa ny mikevitra sy famelabelarana ara-politika manomboka izao dia omena vahana manokana ny tontolo ny fividianana sy ny fampelezan-kevitra eto amin'ny ONR TV sy ONR Radio tongava ary manantona anay dia nizao ety amin'ny immeuble STOI en Cournano na antsony lahara telefônina 03411 965 74 Marka Ravalmanana laharana 520 manangana fa tsy mandrava ny tonga miaraka ny fanombohana ny miasa miaraka ny fahombiazana fidio kandida laharana 520 Marka Ravalmanana mpanangana fa tsy mpandrava Fédération malagasy ny basketball manolotra championnat national ANA laisvavy ao amin'ny palais du sport ny valon'ny folatra ny 20 octobre sponsor BJ PMU Madagascar boisson officielle Ovide XXL partenaire média Live Sport TVM RLM Communication ONR TV Radio AZ Radio Télévision RDJ championnat national ANA ny valon'ny folatra ny 20 octobre sponsor officiel 4G Baitelma Mayenkian Madagascar. Fandresena no azony Bariany Madagascar omaly nandritra ny lalao miverina izay niaonany tamin'ny Guinée équatoriale. Fandresena tamin'ny isa iray no tsy misy izay efa ampy akarany Madagascar sady any amin'ny dingan'ny famaranan'ny CAN 2023 ho totosaina any Cameroun. Larana faharoa no misy atsika ao amin'ny vondrona A aorinan'ny Sénégal. Samy manana isa 10 na i Sénégal na i Madagascar saingy ny elanelany baolina nampidirina sy ny baolina tafitra tao anaty arato no mahavoalohany ny zareo Sénégalais. Na izany aza dia efa samy tafakatra amin'ny dingan'ny famaranan'ny CAN ny ekipa rotota. Omaly dia nanolotra vola 520 tapitrisa ariary ho an'ny Bariany Madagascar ny fikambanana tafaray izay tarihan'Andriamatoambola Rajona ho fakasitrahana sy ho fanomezana ihany koa voninahitra ireto mpilalao ny Bariany Madagascar ireto. Raha ohary ity fanadihadiana ity eo amin'ny sary nitiavana Rakotony Indrina. Isan'ireo firenena voalohany tafakatra hiatrika ny dingan'ny famaranan'ny CAN 2023 izay totosaina any Cameroun ny Bariany Madagascar. Omaly dia nandresy ny ekipany équatoriale tamin'ny isa iray no aotra tetsy votovorona ekipa pirenena malagasy fa mialohany io ihany koa dia efa resy ny Baria tao amin'ny taniny ireto Guinéana ireto tamin'ny isa iray no tsy misy ihany koa. Voalohany ao amin'ny vondrona A i Sénégal manana isa 10 miaby 7 ny goal différence. Faharoa i Madagascar manana isa 10 ihany koa miaby 4 ny goal différence. Samy tafakatra zany na i Sénégal na i Madagascar hiatrika izay dinga amin'ny famaranan'ny CAN izay ao amin'ny vondrona A ity. Voalohany teo amin'ny tantaran'ny baolina kitra malagasy no andraisantsika anjara amin'izany CAN izany. Nahazo qualification fa mbola tsy tena tsapa tsara aloha am'izao mety afaka ray volana kely mety amin'ny match manaraka amin'ny 16 novembre angamba vao mety hoe ahoana re zany filazako azy vao tena tsapa tsara li zany ohatrany hoe manofy hoe lasa ontsika. Mbola tsy tena réaliser ny mpilalao na reo mpilalao hitanareo reo mbola tsy tena réaliser ny tsara yahoana marina l'izy fa fetsepolo dia tena faly tena faly ary ataoko angambany hoe ho anahy manokana zany anao CAN zany
tena faliana be mihitsy ho anahy manokana ny anao azan-kanina zany ary faly tena faly aloha. Ho fankasitrahana ny Barea Madagasikara tamin'izao dingana lehibe izay vitan'izy ireo izao dia nisy ny fandraisana sy fankasitrahana izay nataon'ny fikambanana tafaray azy ireo. Ny fikambanana tafaray moa izay andriamatoam-bola Joseph Rajona no mitarika azy. Nisy ny fanolorana vola 520 tapitrisa ariary ho an'ny mpanazatra sy ny mpilalao izay mandrafitra ny Barea Madagasikara. Ny antony manokana dia mpanao fanatanjahantena ny tena milalao ao anatin'ny fanatanjahantena ary mifanerasera amin'ireo mpilalao ihany koa. Atao angambany hoe mendrika ary tena mendrika satria tao anatin'ny firintaona nisiny baolina kitra teto Madagasikara, eto amin'ny tantara Madagasikara, zay ny Madagasikara vao andray anjara amina Coupe d'Afrique des Nations zany dia hoy zay hoe mba hitondra ny anjara birikinay koa zay kely azonay atao miaraka amin'ireo mpiara-miasa ho an'ny mpilalao sy ny mpanazatra sy ny Barea de Madagasikara. Tsy vao zao ny fikambanana tafaray no nanampy ny Barea Madagasikara satria dia efa betsaka ny fiara-miasa ny fikambanana tamin'ny ekipam-pirenena malagasy. Zavatra nyteneko ngamba dia ataoko hoe Monsieur Mbola Rajona dia anisany nanampy anay vao nanomboka ngamba ataoko hoe roa taona lasa satria arak'le nyteneniko teo moa hoe miezaky ny anamboatra ny firafitry le ekipa zany na raha materiel dia nanampy anay izy ary nanampy betsaka anay satria dia mba misaotra Monsieur Mbola moa zany izy dia nanampy anay akaiky dia isoarana be tabe anazy fa ny raha eo amboniny eny amaly fity anazy ngambany zay ny afaka teneniko fa dia be tabe zavatra nataony tsy ary voatanisako eto fa anisan'ny vinahitana an'izao ekipa zao izy. Mbola misy lalao roa atrehan'ny Barea Madagasikara mialohan'ny dingan'ny famaranan'ny CAN, eo ny fihaonana amin'ny Soudan izay atao eto amintsika amin'ny 27 ny volana Novambra, fa eo ihany koa ny lalao miverina izay hatao an'ny Senegal. Tsy atao ambanin-javatra ireo lalao ireo satria sady fanomanantena ho an'ny Barea no afaka hitiliana mpilalao vaovao. Aloha tsy onona amin'iny hoe qualifié satria mbola misy match roa mba atao préparation amin'ny CAN angamba satria Sénégal amin'ny mois de mars dia 2 mois après an'io ngamba le CAN dia atao fanomanantena io sady mba ahafahana mijery ireo mpilalao hafa izay mbola tsy nanao koa. Tratra ny tanjona hoy ny mpanazatra Nicolas Dipuy amin'ny ahatongavana Madagasikara andray anjara ao anatin'izany CAN 2024 izany. Atreto dia mbola tsy manana fifanarahana amin'ny Federasiona Malagasy ny taranja baolina kitra andriamatoa Nicolas Dipuy. Tsy maintsy takina nefa izay fifanarahana izay satria dia tsy afaka hitondra ny Barea izy mandritra ny CAN 2024 raha tsy vita izay fifanarahana izay satria ny lalàna ny FIFA mihitsy no manery ny Federasiona hanao izay fifanarahana izay. Que je ne suis pas indemnisé, faut dire la vérité. Je suis indemnisé, je suis remboursé de mes frais. Mais je ne suis pas indemnisé au niveau de mes collègues et de ce que je devrais avoir comme indemnité. Voilà, il faut rester cohérent par rapport à ma fonction. J'ai pas de contrat, j'ai beaucoup de respect pour tout le monde. J'attends la fin à la CAN sans que j'ai signé un contrat puisqu'on sera en faute de quoi qu'il arrive. Mbola itoy hatrany ny fanampinan'ny fanatanjahantena malagasy izay ataon'ny fikambanana tafaray sy ny mpiara-miombonantoka aminy tsy hijanona fotsiny amin'ny taranja baolina kitra fa eo ihany koa ny taranja samihafa toy ny rugby ary ny basketball. Eo amin'izay Barea Madagasikara izay ihany dia nisy ny torabaty moa zany izay nahazo ny fiara nitondra ny mpilalao sansasasany tao amin'ny Barea Madagasikara omaly taoriny ny lalao ny fandona ny Barea sy Guinée Équatoriale teny votovorona iny. Andihana tanora maromaro moa no nanatanteraka izay. Fanadihadiana Fanuela Randrianantenaina eo amin'ny sary ny Aja Mananjo.
tokony ho tamin'ny valora alina teo no nitrangan'ity torapato ity omaly teny votovorona araka ny vaovao voaray dia hamonjy fodiana ireto mpilalao sasany ireto ny tratoza nitabataba ireo andian'olona ireo ka nizotra moramora ilay fiara nitondra azy ireo kanjo torapato avy hatrany no nisesesy tamin'ilay fiara nitondra azy marina fa tsy nisy ny naratra nandritra ity tranga ity ary tsy nisy ihany koa ny anana fohy mametsy ny federasiona ankitra malagasy ihany koa ireo nanatry maso noho ny fandraisana andraikitra izy ireo tao anatin'izany raha loharam-baovao azo mantsy dia tsy nisy tazana teny an-toerana tsony izy ireo raha vao vita ny lalao ny tify sy mpitandro filaminana nanaraka ireo mpilalao ihany koa no tena nampisy ity tranga ity tamin'ny valoalina no misy tranga mampalahelo teny votovorona raha iny vita lalao ny matra barea sy ny Guinée équatoriale iny raha ndeha hiazo lalana ody any amin'ny hôtely ipetrahana reo mpilalao fa nisy andiana jolay andiana tanora eo amin'ny 50 eo teo amin'ny Saint-Panancure nanao fihetsika mampalahelo fanimbana fananan'olona no nataony zareo reo ary saika ny afara tamin'ny fandratrana satria torabato zareo toraka brique fa atao anaty fiara moa zay dia ny fiara no nisy ny fahasimbana niogaoga reo olona reo hoe bare dia nampirehitra jiro zay ary nikopakopa-tanany nandeha mora zany dia nikopakopa-tanany coach Nicolas Depuy ary nanam-pikasana zany saika hidina ny fiara mihitsy nan'ireo olona reo nefa jerena ny amafimafy le kapokapoka le fiara dia naccéléré kely le tomobile dia vomia ny nandeha nitoraka brique efa tsy izy tsony ty tsikaritra fa misy hatrany lesoka eo amin'ny fanatanterahana ireny lalao iresa-pirenena ireny eto amintsika toy ny tranga tetsy Mahamasina tsy voaela akory izay ka ilaina ny fandraisana andraikitra feno avy amin'ny federasiona sy mpitandro ny filaminana tsy za tsy te hiditra hoe resaka problema na jiro na inona zany manaovana grève na hoe mpianatra za aloha tsy miteny hoe mpianatra tsy mpianatra no anana toetraina mialatsiny amin'ilay tena hoe jelangoto ohatran'izany avara-pianarana mpianatra tsy tokony hanao n'ireny toetra reny fa dia tsy fantatro mihitsy hoe inona satria niogaoga niteteka zareo barea nefa zavatra hafa no ambadiky n'ilay izy avy eo hoe inona no ambadiky n'iny tranga tamin'ny alina nanatanteraka fanadiovana faobe ny tanàna sy ny tatatra ny fokotany andranomanalina afovoany sy ny manodidina mba hisoroana ny fiakaran-drano mandritra ny fotoanan'ny fahavaratra ny fokon'olona mihitsy moa no ny tanana atao anatin'izao asa izao isan'ny lasibatra foana mantsy iny fokotany andranomanalina iny rehefa avy ny orana amin'izao fotoam-pahavaratra izao finaritra Rakotomavo Rivo Rakotonirina tao anatin'ny 2 andro izay nisy ny rotsakorana teto Andrenivohitra izay rehefa nanomboka hita sady ny fiakaran-drano eny amin'ny faritra Iva sasasasany eto Andrenivohitra indrindra fa eny amin'ny faritra Iva ho an'ny eto Andranomanalina afovoany manokana ohatra dia nisy ny fepetra-ndraisin'izy ireo ho fisoroana ny fiakaran-drano ka nisan'izany ny fanaovana fanadiovana faobe sabotsy zany zay nanao fanadiovana faobe rehefa mpavaratra zany ity dia ity lalana anankiray manoloana borapoko tany ity ihany tsy misy rano fa ny lalana rehetra dibo-drano daholo tafiditra hatrany an-tranon'olona mihitsy raha ny rano le olona tsy te hiroboka an'le rano zany dia mandeha saretina manan-karama bavy zay vao tonga any amin'ny toerana hipetrahany satria diboka rano vao miala varavarana ianao zany dia mirobo-drano mandrapatonga any amin'ny arabe ny andraikitra raisinay manokana zany dia mifanentanana ny olona anao ny asa fanadiovana tsy atao vonjy tavanandro zany ny asa fanadiovana fa iainana ty amin'ny aloana fokotany ty ihany tsisy rano rehefa tonga ny fotoam-pahavaratra iny zany sisa lalana velona fa rehefa avy ny orana dia dibo-drano daholo manana secteur 5 zay dia ny efatra zany feno rano fa ny ray ihany mbo azo iainana manao tatitra makany amin'ny ambaratonga manaraka zay satria tsy efa nairery le izy fivoahan'ny ranonay koa zany soritana eto fa lavitra dia lavitra ny etahitanay zany dia izao taloha ny rano tety misy mivaky ny ekandrefana dia mifandrinay zany mba alefa mivaky ny ekandrefana le rano akaikikaiky koa ny voahany toy izay aty mandrapatonga any amin'ny kanalina Andretany isan'ny fandraisana andraikitra atao ny fokotany amin'izao fotoana izao ny manentana ny olona mba samy handray ny anjara tandrify azy avy amin'ny fanadiovana ny manodidina azy tena vao manomboka izy zao dia efa hita sady zao mahazo anay aty vao orana roa andro zao dia anatsany trano feno-drano trano reto ambany tanàna io feno-drano daholo tsisy fokisana ndraiky sy aloha mandry izay mihitsy zao zay satria zany misy fotoana misy efa fahavaratra zao dia misy le imo le sekaline zany dia zay zao zay ana izay ana mandry izay zao zay
satria tokony rehefa misy le saikaliana dia farafaratsy jereo le raha maloto be zao miakatrany antranon'olona io voalavo ny rano maimbo zazakely nefa mibedaberaky ny tanàny etanay zany dia miandry zay mba isin'le imo aingakaingana mihitsy aloha mba fiaraha-miasaingakaingana analana nyity fako be ty satria voaorana vao manomboka zao dia efa tena tsy mety tsy efa tafiditra any an-trano daholo na raha maloto na sanatria na maloto ary misy manary nyity toeranyity dia efa rasa any an-trano daholo. Mangataka ny jereny tompon'andraikitra ireo faritra iva araka izany ny ponina. Misy fotoana mantsy dia tafiditra any an-tran'izy ireo mihitsy ny rano rehefa tonga ny rosakorana. Mitaraina noho izany izy ireo. Tany aty aminay andro foko tany problème aloha efa fitoana zao miaina ny tamin'io rano io vao vita kelikely ty lalany ty dia mivolatsaka ny orana voalohany to tsisy fanamboarana tsony dia zao miainanay eto amin'ity efa fitoana izay ny orana ary ty tokony mbola tsy fahavaratra ambolana dia efa ho latsaka sady ny orana ty dia miainanay amin'ity misy tafiditra ny anaty trano rano io efa rano maloto anaovana tena ny elana io mbo elana n'io tsisy mbo hoe ary misy ny aretina manaraka na oatramy mampiantesany etsy an-dany misy nino mbo iangaviana mbo analan'io na nkomina fokotondra mpanjakana avany ambony na mbo fikasany eto andrano manary lavozony. Maro ireo mponina no mitaraina ny amin'ny fiakaran-drano eny amin'ny faritra eny. Olana izay efa niainan'izy ireo nandritra ny taona maro ary mbola tsy nahitamba-olana hatramin'izao. Andrasana noho izany ny vahaolana avy amin'ny tompon'andraikitra. Apatsivina ianao mpijery fa hovahiny ny Honneur Magazine manokana ny candidat Paul Rabary aorinan' izao fampahalalam-baovao izao. Ireo candidat moa dia afaka manantona aty amin'ny Honneur TV aty Akorondrano raha toa ka maniry hivahiny ao anatin'izay Honneur Magazine natokana indrindra ho amin'ireo candidat mpilatsaka hovidiana filoham-pirenena na ny mpanohana azy izay. Amin'izay lafiny politika izay dia nanambara ny fanohanany ny candidat Pasteur Mayol ny fikambanan'ny Tanora Silamo sy ireo fikambanan'ny tanora avy amin'ny fiangonana Zandriny. Fanady adina. Voninahitra ho an'ny tombotsika izay nanometsika tombonandro amin'andriny an'ity navitany amin'ny famorovoreto izay mirala mianaka amin'ny fanohanana président Mayol. Voalohany indrindra amin'ny tantaran'i Madagasikara zao zavatra miseho zao. Ny mpino silamo tompo miaraka amin'ny fiangonana Zandriny eto Madagasikara manohana tsy misy fepetra ny président André Mayol. Fidianana amin'ny 7 novembre ho avy zao ary mamerina zay efa miaraka zay tsisy problème fiaranan'ny musulmane sy ny fiangonana Zandriny ary tena roa misahazo ao fa tena miaraka zay ary mifankatia fapiaro amin'izay zavatra ataonay toerana mianana zay io ro amin'ny mpino Zandriny tokinay zay koa tokony io fiarana ty fa dia fa tsy mipody afara koa fa miaraka amin'ny Pasteur Mayol iska afarany. Tiako marina eto fa alohan'ny mahasilamo zay gasa tsendriky amin'ny mahamalagasy zay zegny ny safidy zay efa ny ray aman-dreny Pasteur Mayol izy no hitanay avita agnadoso Madagasikara agnatin'ny haizina ary izy iraka avy an'ambony izy ma tsy mahafantatra ny herin'Andriamanitra kay tsy miteny hoe fa mpaminansamboky hoe zay hoe tsy resaka finoana no tonga eto fa ny fanohanana Pasteur Mayol tompo. Fanomezana ny rahalahy malala ao amin'ny musulmanao dia tenanay koa moa dia azo lazaina hoe ladiste fiangonana Zandriny kanefa rehefa jereo ana amin'ny baiboly jerevana koa ny biolojia ny géographie ny Pasteur Mayol dia zao izy mihitsy le tokony fotoana amin'ny zavaam-potoana zao satria raha jerevantsika fotsiny nateraha izy teraka avy amin'ny 6 mai. Zay ny mahakasika an'iny fa tsy ampy kosa ny takelaka famantarana eny amin'ireny lalana ireny raha eto Antananarivo renivohitra manokana. Ny ankamaroan'ny takelaka famantarana dia fa vasibasoka na tsy mipetraka eny amin'ny toerana tokony hipetrahany. Eo ihany koa ny ampiasan'olona anaovana zavatra hafa. Isan'ny mahatonga ny lozam-pifamoivoizana izay tsy fampiny ny takelaka famantarana izay ary mety azahoana sazy avy amin'ny mpitandron'ny filaminana raha toa ka mandika izany ny mpampiasa lalana. Jenita Solalaina tiavina rakotiny indrina. Saika manao tsy anjery avokoa ny ankamaroan'ny fiara na moto eto Antananarivo renivohitra. Tsy ampy ireo takelaka famantarana ny lalana. Raha ny eto Antananarivo manokana izao dia eny Analakely sy Antaninarenina ihany no tena manara-penitra izany takelaka izany. Maro ireo toerana tsy misy polisy no tsy misy famantarana ihany koa. Isan'ny mampitarena ny maro ihany koa ny marquage au sol eny Antotapenaka
tsy tena mazava ny soratra raha nambaran'izy ireo ary efa kaiky loatra vao misy ny panneau de signalisation. Vokatra izany rehetra izany dia lasa manaonao foana ny mpamily rehefa mandalo amin'ny toerana tsy mahazatra azy. Nefa taken'ireo mpitandro filaminana lamande izy ireny rehefa tratra amin'izany. Fa ankoatr'izay dia sahirana ihany koa rehefa iny rehefa tonga eto Antananarivo. Zay lalako makamy Besarety foana an'izay vao aingana vao nareo marika litanareo raha avaty ambony avaty amin'ny Rasalama zao dia vilo akaty amin'ny La Rotonde. Firy taona nananako permis mbola tanora dia efa nanana fiara ampanatsetena zany hatramin'izao vao tamin'ity taona ity vao nahita hoe misy panneau de signalisation hoe tsy azo vilena droite makany amin'ny La Rotonde avaty ambony. Reny zany tokony atao visible tsara dia sady atao avo. Zay le kaza ohatrany hoe tsy ampy le panneau dia nefa ny rehefa tonga ariva ianao dia tratran'ny amende tratran'ny bon l'izy no mety ny hoe nisy any l'infrastructure fa mety nisy nanala. Resaka panneau de signalisation eto Antananarivo dia tena azo lazaina hoe tsy misy ngambany afa-tsy le ambony efa taloha be reny. Ny zava-misy aloha ny akabetsahany misy mangalatra eo misy mangalatra eo koa izay simba tsy isy manolo. Ankoatran'izay resaka marina hoe misy ny amin'ny tany efa novaina resaka hoe loko fa mandalo fotsiny reny dia efa tsy mipetraka fa maloto dia difotra tsisy ninina tsony avy eo. Ka zany zao manao tsy enjery eto Antananarivo fitondrana tomobile dia tsy enjery hoe ato ny lalana ato ny miodina ato ny sens unique na ohatran'izao fa raha sendra vahiny zao mitondra tomobile rehefa weekend reny fa betsaka vahiny mitondra tomobile dia tsy misy mandeha amin'ny zelony izy ary tsy mahalala ny lalana alehany satria ny anazy efa zatra hoe mialeto izy dia maketsy dia makeroa dia manaraka panneau nefa ny eto amintsika tsy mazava tsy ampy. Tsy ampy ihany koa ny fanabeazana amin'ny fitandrona ny fananana iombonana toy ireny takelaka famantarana ny lalana ireny eto amintsika. Misy ny olona mini mangalatra izany sy tsy manaja mihitsy. Tokony ho isy ihany koa ny fifanajana sy fandeferana eo amin'ny samy mpampiasa lalana. Tsy tokony ho isy kolokolo ihany koa ny amin'ny fanomezana fahazoan-dalana mamily fiara satria miantoka hain'olona izany ka tsy tokony ho sangisangina. Ny enany tahan'ny fanjifana boky any amin'ireo toeram-pivarotana boky raha oharina tamin'ny taondasa ny malagasy raha teo dia tsy dia manana loatra n'izay kolotsaina tia vaky boky izay. Eo ihany koa ny fidiran'ny teknôlôjia vaovao eto amintsika ka antony mampisy izay fianahana izay. Tsy dia marisika firy mantsy indrindrandrindra ireo tanora manao an'izay vaky boky izay. Tsikaritra ihany koa fa efa miatsy hita eny amin'ny tsena ny boky izay nosoratan'ireo mpanoratra malagasy. Fanuela Randriana Antenaina Yaja Manantso. Ny enatrany amin'ny 10 isanjato ny fanjifana ireo boky any amin'ireo toeram-pivarotana. Tsy marisika niditra any amin'ireo toeram-pamakiam-boky ihany koa ny ankamaroan'ireo olona, indrindra fa ireo tanora, ary azo lazaina fa vitsy mihitsy izy ireny mamonjy ireny toerana ireny. Ny fidiran'ireo teknôlôjia vaovao eto Madagasikara no antony mahatonga izany, ka mahavariana ny ankamaroan'ireo olona raha nambaran'ireo mpivarotra boky etsy Ambohijatovo. Ankavitsiana ihany koa sisa ireo sanganasan'ireo mpanao asa soratra malagasy. Ho an'ity mpivarotra iray ity izao dia hita eto avokoa ireo karazam-boky rehetra ary manodidina ny 2,000 ariary hatramin'ny 5,000 ariary ny vidiny. Ny boky rehetra na vaovao na ny taloha zany dia presque hita ety Ambohijatovo daholo zany. Fa ny boky taloha resaka efa tsy dia misy tsony zany ny tena maro ety aminay satria izay ilay boky toky. Fa na zany na tsy zany mbola betsaka mankafy ny boky taloha zany. Fitsina sisa zany ny boky taloha satria ny mpanoratra zany ilay manoratra tsy mahasahirana satria anankiray ny hoentomanana miratana mihitsy no lafo ilay matière. Tokony ho liana amin'izay famakiam-boky izay avokoa ny olon-drehetra raha nambaran'ireo mpanjifa no izy ireny mamparan-tsaina. Raha ny tsikaritra mantsy dia variana amin'ny tambazotra tserasera ny besin'ny maro ka adino tanteraka amin'ny vaky boky. Ny malagasy raha teo tsy manana kolotsaina amin'ny famakiam-boky. Boky tena ilaina tokoa. Kanefa ny ankizy manko mbola misalasala izy ilay ohatra hoe mimbona amin'ny zavatra azy. Izao manko rehefa misy an'itony Facebook système dia internet dia any izy manao recherche. Fa ny boky nefa tena ilaina nefa ny amin'ny fitadiavana fahalalana.
eo amin'ny vaovao iraisampirenena dia tafakatra 740 ireo namony ainy tany Ode amin'izao fotoana izao ary 5 kosa no maratra mafy vokatra ny tondradrano izay nisy tany an-toerana nanomboka ny 5 ny volana oktobra lasa teo tany ville Gailenk no tena nahitana fahasimbana ary ponina trany amin'ny 2 arivo amin'izao fotoana izao no tsy manan-kelofana fanadihadiana Jenita Soalalaina eo amin'ny sariny BFM TV. Opération élitreuillage. Les habitants piégés dans leur maison sont évacués par les secours. Tsy tafavoaka tao anatin'ny trano intsony ny olona sasany ka ny mpamonjy vona no miezaka mijery ritrapona any an-tranony amin'ny alalan'ny angidimby. Vilkayang no tena nahitana fahasimbana maro ireo fiara lasan'ny rano eo ihany koa ny andrin-jiro. Tampoka tamin'ny ponina ny fiakaran'ny rano satria nandritra ny alina no namboarana izany fiakarana izany. Tsy nitsatra nanorana ny andro dia niteny ny vatoko misy rano tafiditra izany. Nampirediko ny jiro jereko rano avokoa ny tongotra rehefa nidina teo ambony fandriana. Ny antsy mpamonjy vona tonga vetivety izy ireo fa efa feno rano kosa ny trano nahatratratra eo amin'ny antsasakan'ny feoko izany avon'ny rano izany. Tsy nisy fotoana ny omanana sy ny arovantena intsony izahay. Ponina misy 2 arivo no tsy misitraka ny herinaratra amin'izao fotoana izao vokatra izany. Misy ireo fiara mifainaingitaingina natosiky ny rano tapaka 2 mihitsy ity tetezana ity. Angidimby misy 2 kosa no miasa manampy ireo ny arambona. Vokatra izay tondradrano izay ihany dia 9 no maty any Traiby, 3 any Vilkayang, 2 any Villalier ary 1 Villardonel, iray ihany koa ny Carcassonne ary ny iray dia ny Saint-Quat-d'Aude. Tsy ahitana olona mandehandeha intsony eny amin'ny arabe ary nakatina avokoa ireo sekoly rehetra ny an-toerana. Ity rangahy izao dia lasan'ny rano miaraka amin'ny fiara ny mpiasany ary ny fitantarany dia tena avo tokoa ny rano izay nifoaka ny fiara nisy ity mpiasany ity rangahy ity. 570 ireo mpamonjy vona mifandrimbona amin'ity loza ity ary mahatratra 30 cm ka hatramin'ny 7 metatra ny afiakaran'ny rano anatiny ora vitsivitsy. Aorinan'izao vaovao izao dia ny Honneur Magazine manokana resatresaka ny fanaovana tamin'ny candidat Paul Larabary no hoarantsika. Izay ny koa no namarantsika ny vaovao aloha tamin'ity androany ity. Manome fotoananao amin'ny rampitso indray. Makasitraka anao ny jeranay hatramin'ny farany. Metraka ny mandrapitafa, tompoko lasy sy tompoko vavy.